zay ny amin'iny fanazavana iny fanondroso tamin'ny andro voalohany ireo mpizaika amin'ny ilay francophonie ary ny numérique ray anjara tao anatin'ity fiaonana ity samy manana ny fomba fijery nefa izy ireo. Mandray anjara mahery ny telonjato mpanao politika fahaizana momba ny fifandraisana sy ny toe-karena no hita tao anatin'ny andro voalohany francophonie ary ny numérique androany tao amin'ny vohitra la France. Ny filohan'ny repoblika Rajoanary Mampianana Hery ny any fivoriana izay natao amin'ny tranoben'ny francophonie tao amin'ny avenue Bosquet. Nitondra ny loha hevitra hoe fampandrosoana tsy mitanila sy fampandrosoana mandray andraikitra no antoko ny fandriampahalemana maneran-tany sy francophonie. Tahaka ny efa savaran'ny sady no natao amin'ilay fivoriana faha 12 ny francophonie izay atao eto amintsika ny volana novambra, izay no hitataratra tao anatin'ny andro voalohany nanatanterahana ity fivoriana ity raha ny hitan'ireo mpanara-baovao. Manandanja ny fandraisana ny tsirairay hoe Andriamatoa Kako Nobebo talehan'ny francophonie numérique ho an'Andriamatoa Mohamed Trafiki kosa dia fiandohan'ny vondrona asa ao anatin'ny fanaraha-maso ny paikady ara-toe-karenan'ny francophonie dia navoatra ny mazava-dehibe ny fanohanana ny ezaka rehetra izay miteraka famoronana asa ao anatin'ny francophonie no hitataratra tamin'ity andro voalohany ity. Etsy ankilany kosa Andriamatoa Alain Verhagen filohan'ny komision ara-toe-karena ny filan-kevitra maritry ny francophonie indray dia nahatsapa fa nakasitraka ny rispo sy ny firaisan-kina ary ny fandraisana anjarany rehetra tao anatin'ny francophonie tsy akanavaka ny tenany. Ny sekretera generalny francophonie no namarana ny fampatsahivana makasika indrindra ny paikady toe-karena ho an'ny francophonie tany Dakar sy ny toerana misy ny vehivavy ary ihany koa ny tanora ao anatin'ny fampandrosoana sy ny tombotsoa ho azo vokatry ny fivoriana faha 12 ny francophonie izay ho tanterahana eto amintsika Antsoatsy.